Fiadanan ny lohateny tantaratsika anio dia hoe valiny malefaka. Nisy miaramila iray nanao fijoroana vavolombelona toy izao. Tamin'ny taona 577 rehefa vita ny fianarany dia nalefa tany amin'ny kompania iray tany antsinanan'ny Frantsa izy. Nisy tovolahy iray niray kompania taminay. Christian no anarany. Izy io dia Kristiana resy lahatra ary tsy nitsahatra ny tantara taminay ny fomba mahagaga nampiova ny fiainany. Indray andro, tamin'ny fararan'ny taona 577 raha niazakazaka andro aviorana izahay teo amin'ny kianja fanatanjahantena izay nanodidina ny trano fitobiana, dia niazakazaka tao ampovoan'ny vondrona miaramila i Christian. Teo akaiky Christian ary natosiko ka nianjera tamin'ny tany. Naneso an'i Christian ny rehetra, fa izao kosa dia tena nirehare tamin'ny nataoko. Tena tsy mora tamin'i Christian ny niatrika izany fanesoana tsy nisy faran'izany. Nandeha nody izy avy eo, kotsa tanteraka sady feno fotaka ary nisaika tao aorianan'izay, ka dia nandohalika teo an-tongo-pandriana ny Christian ary nivavaka toy ny fanaony isan'andro. Tonga ireo mpiara-miasa taminay dia naneso azy ary nitorahako tamin'ny boaty miaramilako izy. Christian kosa niala izany ary tsy nitsahatra nivavaka. Dia mbola nomeheza ny olona rehetra izy tamin'izany. Ny ampitso maraina, rehefa taitra aho, fony mbola natoa ireo mpiara-hevitra aminay, dia hitako teo akaiko ireo botiko. Tena nadio tokoa, sady voasasa sy voaositra lasira. Toinao tamin'ilay valiny. Toy ny vaovao ireo kiraroko. Teo dia nandohalika aho ary nanasa ny tompo hiditra ao amin'ny fiainako. Resy lahatra tao am-poko fa nanota ny bebaka tamin'ny faharatsiana rehetra sady ny tomany fatratra. Nanaitra ireo mpiara-miasa tamiko ny tomaniko. Enin'izy ireo izany ary hitany ao ny fokofoko ny tomany. Tsy voatantarako tsony fa ny tomany toy ny zaza aho sady nampiseho azy ireo ny tia kiraroko. Voadio sy voaositra lasira. Torak'izany, ireo miaramila maro hafa nahita ny zavatra niseho dia nandohalika ka nanome ny fiainany an'i Jesosy Kristy. Azo lazaina fa tena maro tamin'izy ireo no niaina fiovana be noho io tranga io. Niova ny fiainandry zareo tao amin'ny kompania satria nisy lehilahy iray antsoina hoe Christian nanaiky hamaly ny fanenjehana amin'ny fitiavana. Eto amin'ity tany feno abibiana ity dia matetika loatra isika no maneho ny toetra ratsintsika. Indraindray dia omentsika toerana ny fahatezerana. Indraindray kosa dia maneho fihetsika tsy voahevitra mahery vaika rehefa sendra ny tsirariny isika. Ny tenin'Andriamanitra nefa mampahery antsika ao amin'ny Petera voalohany 2:12 manao hoe: ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jetilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro fananganana noho ny ahitany ny asan-tsara ataonareo, dia izay hanendrikendrehany anareo ho mpanao ratsy. Jesosy teo amin'ny azo fijaliana no modely tonga lafatra sady tompon'ny fahalemem-panahy. Aoka anantona azy isika ahafahany mampianatra antsika ny faharetana, ny fahalemem-panahy, ny fifehezan-tena toy ny nataony tamin'ity miaramila kristiana ity. Raha sitraka ao dia arivavaka isika. Jesosy Tompo, fenoy ny fahalemem-panahinao sy ny fitiavanao ao. Matetika aho dia tsy mahay mamela heloka ireo izay maneso sy manenjikay. Ianao anefa tia azy ireny ary nanolotra ny hainao teo amin'ny azo fijaliana ho azy. Miantso ianao mba hanahaka anao ho tia azy ary haneso azy. Manetry tena eo anatrehanao aho ary miaiky fa manapetra ny heriko. Miasa mahery atampoka ianao, misaotra Jesosy Tompo. Amen.